asa sarotra satria araka ny teneniko tamin'ny tamin'ireo filoam-pokotany rehetra tany Antananarivo renivohitra ny tenako dia ny hoe antsoina alina ianareo dia alina, antsoina atoandro dia atoandro. Ary ianareo no mahafantatra ny olana izay rehetra ny antadiny ny mpiarabelona ny mpirenena rehetra eo amin'ny faritra iadidiny ianareo dia any amin'ny fotany frera iavy misy ianareo any zany. Mendrika ny akasitrahana tokoa ny asa ataonareo ary zao fihetsika nataonay androany zao dia marika an'izay hoe ny tenako dia vonona ny anakaikay kokoa anareo, hiara iasa kaikay kokoa anareo ary indrindra hiara iasa mivatana miaraka aminareo. Ny mikasika an'ilay marim-boninahitra teo moa dia misy fandaniana lalina satria mety ho sahirana na dia tiako manokana nareo se fotany aty nangataka daholo se fotany maneha Madagasikara dia gava no sahirana fa zao atao tsika hodaniana ny fomba ahafahana manatanteraka an'izany amin'ny fotoana tokony edesina fa dia efa voarainay ny etahitanareo ary faharoa manaraka an'ilay hoe karama zaho hoe denderanareo satria tsy karama raha ohatra ka zay ny azo lazaina ny zavatra raisinareo fa dia tena hita mihitsy hoe fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny fanaisana andraikitra, fitiavana ny mpiarabelona, fitiavana ny mpiaramonina, izay no nanekenareo ny andraikitra izay nekenareo izay nekenareo ankitsipo ny andraikitra n'izany adidy makajiry sy mavesatra zany izay iantsoanareo. Ka mikasika an'izay dia efa eto akaikiko eto moa eto ankavanako eto ny ministra ny finance ary efa niteny izy teo hoe efa elaela zay angambany efa tapabolana lasa no efa nijerevana amin'ny fomba rehetra mba andoavana ny ireo tampokarama izay tsy voaloha fa afaka manantena angambany nareo fa rovina monsieur le ministre mety ho vita efa tsy oely ozy izy monsieur le ministre. Fa raha ela ozy izy monsieur le ministre raha za mantsy ny teneny teo tsy tiako le manome hoe efa kely tsisy efa lefa kely tsisy zay tamin'izay rehefa mandeha fiara tamin'ny mbola kely hoentin'ny ray aman-dreny mba mitsidika manao vakansa dia hoe mbola ela loatra fa efa kely atsasakadiny mbola tsy tonga efa kely tsisy adiny ray mbola tsy tonga efa afaka adiny telo adiny efatra vao tonga. Ka zay ny antaniko amin'ny monsieur le ministre hoe rovina le izy ka nyteneny monsieur le ministre eto zany dia ny hoe afaka tapabolana raha ela dia hoesana daholo ireo tampokarama izay tsy voa 2012 izy monsieur le ministre eto 2012 fa ny ambony moa araka ny teneniny de 2011 2 mois roa volana araka ny teneniny monsieur le chef de région teto dia hoe 2009 efa vita fa ny 2008 no tsy voaloha ho jarevantsika inona no dédicace mety anamaivana ny fokotany izay iadidinareo satria tsapanay efa midina eny dia betsaka na ny lakan-drano aza ho azo io na tsetsina dia tsy misy manamboatra tsy misy mikarakara fantatra ihany koa fa mety manana tsy dia ampy loatra ka natetika asa majinijinika toy izany azy dia aza misalasala ianareo fa nametraka ny ao présidence dia misy atao lahara-pahamehana ny fanampiana mivatana anareo dia ny fikotany rehetra ka aza misalasala nareo mampafantatra anay amin'izany zavatra rehetra hitanareo fa tokony atao. Teo zao nisy dedikasa maro noentin'ny Tanarivo-Mamo ohatra dia tondra izy teo ny hoe tsy manana trano tokon'olona efa vita ny plan vita ny tetibola anaovana an'izany dia ozy izy zao hoe tonga dia ho ataontsika tonga dia ho amboarina ny trano tokon'olona any Meritsyatosika mialatsika ka ohatran'izay ihany koa nareo sefy fokotany filoha-pokotany jerevy fa
vonona ny fametanana aminareo zay a vonona iara-iasa aminareo a ary vonona ny fanampy aminareo a raha misy ny tokony fanampiana dia eto izay a ny fanampy aminareo misaotra indrindra ary misaotratsika olo-manakaza rehetra ihany koa manasika etolo tena mibadika tokoa moa ny masoandro androany sady mahafinaritra ny andro a betsaka ny fambatra ataontsika ohatra ny rikitsy iranday eto hoe mitara-pahazavana hoy za toendrika misarika dia hitako nareo fa misarika daholy a dia faly ohatran'izany koa ny tenanay a ohatra ny tia masoandro mibadika ty a fa dia samitsika ho elavelona samita in'Andriamanitra dia aleony fanampy oray aintsika oray ifanometanana mahafahana mamorona manangana amin'izay sehatra misy atsika tsirairay avy a ho an'ity firenena ity. Misaotra indrindra misaotra atsika rehetra.